fifaliana ho ahy mpitandrina sorofoneriana raha mboarosaona eo miarahaba antsika rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavotana Kristy zay anambarana ny hafatra Andriamanitra anzavana ny soratra masina mba hatonga antsika hanana fiaina marak'izay araky ny tenin Jesosy hoe araky ny sotra masina mihitsy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokona mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay satria tiana Andriamanitra hana fiaina mandrakizay tsika zao no atoko fahatelo andiny enina amby folo zay ary andiny fito amby folo de milaza hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao mba hamonjeny zao tontolo zao ao anatin'ny faratsiana fahadalàna tanteraka zao tontolo zao nefa Andriamanitra Jesosy tsy tonga hanameloka fa hamonjy ary zay indrindra ny antony nitoriana ny fanazavana am'izao fandarana izao ka mba ahazoan'Andriamanitra manampy antsika ary koa mamesaina faindrety mpanototsy masoa ty sy ametraka anteny mivavako ary anokatra ny fo ampanagny saitsika rehetra andray ny teny mba ho tonga finono zany anatsika fiaina manakirika de hivavaka atsika fisaotra anao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavana zay natosako ao aminay de tanteraky zao fotoana zao ary de misaotra anao no saina faindrena fahalalana amenao ty mpanototsy masoa ity ary de misaotra fianao no miteny eo mivavako amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary hitondrako ny hafatra amin'ny olona rehetra zay tena mikatitra ny famonjena sy fiainana mandrakizay ka do anao midera ho anao misaotra anao voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia efa betsaka ny zatra fanazavana ametsika indrindra ny am'le ota manandevo dia voalaza fa misy hery ratsy ao anatin'ny olombelona mahatonga ny olona manao ratsy tsy devoly akory io raha namaky tsara ny Romana toko fafito sika andininy efatra amby folo ka hatramin'ny roapolo araky ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy nisitrako nataoko fa nihalako nataoko raha tsy sitrako nataoko de tsy zatsy manao zany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko ary de tsy misy afa Jesosy Kristy ihany mahafaka an'io ary Jesosy aza nanazava koa tao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny efatra amby telopolo hoe lazaiko aminareo marina de manarikoa fa zay rehetra manota dia andevo ny ota ary zay zany a fa zao kositsika de zao marina fa manao ratsy ny olona ao ny asa andevoly ao le ota manandevo fameno reo de mahatonga ny olona ratsy tsy mindraran'Andriamanitra mihitsy ary raha mivavaka aza de tsy miova satria tsy afaka le ota manandevo de rarotiny Satana zany ary am'izay zany a dia zao ndray tsika de anazava hoe ny aretina inona ny mahatonga ny aretina inona misy ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana misy ny aretina avy amin'ny ozony lalàna misy ny aretina avy amin'ny devoly misy ny aretina avy amin'ny tsy fandinitena efatra reo de hitantsika koa inona ny vahaolana am'izany satria miakabiazan'ny olona mpivavaka milaza ho kristianina dia metehitra tanteraka amin'ny dokotera sy ny fanafody kanefa ny baiboly de mame vahaolana tanteraka amin'ny aretina isan-karazany rehetra inona ary ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana raha atsika zany de zany fitandremana zany tsy hanokatra babolitsika fa zao ny akabiazan'ny olona de mihinana sakafo zay tsy tokony hoanina miala tsy indrindra ao ny mihinana sakafo matava be loatra ao ny mihinana sakafo mery mihinana siramamy ao ny mery mihinana atao hoe be sira de tonga ny aretina ary dia marary le olona ao koa tsy fitandremana le zarak'izay hoe mafana ny andro de manalakanjo le olona misokatra daolo masikoditra na ny poro de dirany rivotra de mikoka na manavy ary mahity marary tenda mihitsy aza tsy fitandremana zany misy olona avy manao fanatanjahantena tsemboka mahina na fana be avy de mandro amin'ny raha mangatsika de tapoka teo a marary ary misy aza am'izeny a mijanona tapoka mihitsy ny fony maty misy koa ny aretina avy amin'ny tsy fitandremana ihany sakafo mafana le olona mafana sakafo hoaniny avy eo izy de mihinana glasy mangatsika manotika ny kibo marary kibo izy
na sotro misakafo izy de ronono mafana sotrony avy eo izy de avy de misotro ramangatsika marary ny kibo manotika ny kibo de tahaka an'izany keo tsy fitandremana mandro tsaramaso na kabaro ny olona ratsy masaka tsy de masaka loatra de mampitonga aretim-bavony ary raha mihina tsaramaso na ataontsika hoe kabaro avy mihinana an'izay de aveo de misotro ramangatsika de marary keo le olona zany zany vokatra ny tsy fitandremana ary anisan'ny tsy fitandremana ihany koa raha mandeha ny an-dalana tsy mijery lana de tafitoana de minjera de maratra zany zao anisan'ny tsy fitandremana daholo zany na mipita amin'ny arabe de tsy manaraka ny lalàna amin'ny mifeny amin'ny arabe fa avy de maimaika de mety voadonany tomobile na voadonany moto dia maratra ary mety maty misy azy zay zany na anisany atao hoe tsy fitandremana ary koa miady rehefa miady entiny fo de efa melitory de maratra zany koa atao hoe ninany tsy fitandremana izany zay moa zany a de hita amin'ny maha olombelony zay tsy fitandremana daholo zany rehetrarehetra zany de anjarantsika no mangataka amin'Andriamanitra mba meny saina meny fahendrena meny fahalalana mba handinika tsara mba hatsotratra ny arety avy amin'ny tsy fitandremana zao tsika de androsondregny amin'ny hoe ny aretina avy amin'ny ozony lalàna ny arety avy amin'ny ozony lalàna de voalazo amin'ny Deutéronomia 8:20 ao ny moa zany hoe ozony lalàna noho ny tsy fankataovana ny lalàna de tonga ny aretina ary mety ho tonga koa ara ny fahafatesana Deutéronomia 8:20 ny andininy 5:10 ka samy 7:10 fakitsika aloha ny andininy 5:10 sy ny 9:10 eo tsika vao mamaky andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10 fakitsika amin'ny aran'i Jesosy Deutéronomia 8:20 ny andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo raha tsy mikiany feony ave Andriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy lalàna zay andidiko anao an'io de ho tonga aminao sy hatratranao zao fanozonana rehetra izao mazava tsara eto fa rehefa tsy mihainy feony ave Andriamanitra ny olona tsy manaraka ny didiny tsy mitandrina ny lalàny dia tonga ny ozona misy ozona zany de ny andiny 9:10 manao hoe ho zonona ka ianao ao an-tanàna ary ho zonona ianao any an-tsaha tero tsara fa zao le olona ao an-tanàna izy a voaosona mivoaka an-tany izy hiasa izy any an-tsaha voaosona misy ozona zany miatra amin'ny olona zay tsy mihaino ny feony avy Andriamanitra na tsy mitandrina ny didiny anaraka mitsipiny ny andininy 7:10 ho zonona ny aronao sy ny vilifanao vo mofonao raha manao mofo izy voaozona izy zaotra zay ataony ao anatin'ny ozona tena zava-doza mihitsy zany kanefa ahoana no azoana mitandrina ny didin'Andriamanitra anaraka mifitiby sy ny lalàny raha nanaraka tsara mifampianarinareo raha tsy miala ny hotamanandevo ao anatin'ny olona tsy matandrina izy raha tsy miala ny hotamanandevo tsy mihaino an'Andriamanitra izy raha tsy miala le hotamanandevo tsy hay ankatony fitsipika sy lalàn'Andriamanitra mihitsy fa rehefa tonga ao amin'ny olona ny fanan'Andriamanitra zay vao matandra ny lalàna araky ny ten'Andriamanitra amin'ny Ezekela any andininy 9:20 sy ny 7:20 Ezekela 9:30 ny andininy 9:20 sy ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary esoriko ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha ary araky ny lalako sy tandrina fitsipio ka anaraka azy tsy anana fo vaovao ny olona raha tsy miala no tamanandevo natao tao amin'i Jesosy ny ara-vombo taminy ara-maty taminy araky ny voalaza ny Romana 9:9 ka hatramin'ny sy ny 7 raha tsy miala no tamandevo tsy miditra ao ny fanamasina na Jesosy de fanamasina mahatonga olona mahay mankatoa fa rehefa tsy mankatoa izy de tonga ny ozona vokatry le ho tamanandevo
satria le ota mandevo mahatonga alola tsy afaka miaino an'Andriamanitra satria zay moa raha manaraka tsara tsika atao amin'ny Romanina 7 manambara n'io ota manandevo efa nambara tany aloha izy io tamin'ny fampianarana fa tiako mba ho tsahivitsika zay manaraka Romanina 7 andininy 4 sy ny 5 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fantatsika fa araka ny fanana lana fa izaho kosa nofona midy ho andevon'ny ota fa izay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko manao ny tsy sitrany olona manao ny halany olona inona mahatonga zay ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 7 ary am'izany tsy zany tsy no manao zany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko io ota manandevo manosika ny olona tsy iaino an'Andriamanitra tsy akatoa an'Andriamanitra raha toy zatsika ary ny 20 Romanina 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ataon'ny nofoko fa atao anatiko ihany ny fikasana saingy natanteraka ny tsara ny tsy ato mana fikasana ny tsara ny olona fa tsy mahatanteraka satria le ota manandevo nao ny 5 fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy zany tsy no manao zany fa ny ota zay mitoetra ato amiko io ota manandevo no ao amin'ny olona manosika ny olona anao ratsy araky ny teny Jesosy raha teo araky ny Romanina 7:4 Romanina 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy namaly le azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa zay rehetra manota de andevon'ny ota ny ota manandevo mahatonga ny olona manota tsy miaino an'Andriamanitra tsy mitandra ny didin'Andriamanitra tsy mankatao ny fitsipika l'Andriamanitra raha tohizatsika le teny'Andriamanitra atao amin'ny Deutéronomia 20 de vakitsika kosa ny 20 sy ny 7 Deutéronomia 20 andininy 20 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho zonona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao any ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosonao ho zonona ianao raha miditra ary ho zonona ianao raha mivoaka voaozona ny ateraky le olona andevon'ny ota ka tsy miaino an'Andriamanitra tsy mankatao n'Andriamanitra tsy mitandra ny didin'Andriamanitra voaozona izy vokatry ny tanany zay zavatra ataony ary ny ateraky ny ondry amanosiny mba ny ombony raha miompy izy na mamboly izy vao ao anatin'ny ozona any 9 de hoe ho zonika ianao raha miditra ho any an-trano ho zonona ianao raha mivoaka ny trano ao anatin'ny ozona izy inona mivokatry zay ozona izay eo zany miteraka le aretina avy any ozony lalàna voakitsika ary ny 20 sy ndraiky amby 20 aloha Deutéronomia 20 andininy ndraiky amby 20 sy ndraiky amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ampiraiketiny avy aminao ny ozona jereo tsara eto a dia horohoro sy fampitahorana am'izay rehetra ataon'ny tananao mandra-palany ritranao mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsininy nataonao tamin'ny nafozanao ahy ny olona mandika lalàn'Andriamanitra de mafoy an'Andriamanitra de ina ny zavatra tranga eo amin'ny asa ataony de miororo izy matahotra mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto ny amin'ny asa ataony de ny horohoro zany hoe matahotra miororo zany matahotra fampatapitahorana am'izay rehetra ataony tananao mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faratsiny nataonao tamin'ny nafozanao ahy avita nambarako teo fa ny fandikanany l'Andriamanitra tsy fanarahana ny ten'Andriamanitra de famosana an'Andriamanitra ka rehefa miasa le olona de miororo matahotra satria mety sa tsy mety zay ny zavatra mitranga ary ny andininy raiky amby 20 sy ny 12
de toromiava roamroapolo andiny ndraiky amroapolo sy ny roamroapolo amin'ny anaran' jesosy manao hoe ampiraiketiny ave aminao de arety mandringana mandra-pandany anao tsy eo amin'ny tany ze efa hidirina olovana etiny hoe arety mandringana amy te frantsay izy io de hoe peste azay mbola azo amindiny ndraiky amroapolo hoe ampiraiketiny iave aminao ny arety mandringana peste milaza azy amy te frantsay ary andiny ny roa amroapolo ary arety masao zanona sy tazo mamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy vary mandrivotra no namaty fotsy no amelezany ave anao de aneziky anao reny mandra-pahalany risanao etsika de efa mahita ny aretina noho tsy fiainonan'andriamanitra tsy fankataovana ny didiny de tonga ny arety masao zanona ny atao hoe arety masao zanona dia olona kamo malay mihinana reradreraka lava tratrany tazo ary tsy manana hery mihitsy zay le hoe arety masao zanona any tazo mahamay tratrany tazo mahamay le olona afanana ary ao anao koa ny filazany azy sy fahamaizana dikany hoe fahamaizana amy te frantsay de hoe inflammation fahamaizana inflammation de reo tsara ary arety masao zanona tazo mamay sy fahamaizana sy hafanana mangotraka hafanana mangotraka ny tena misy hafanana tazo mahamay be mangotraka be miaraka amin'ny atsembona mahazo an'le olona ary tena zava-doza le izy satria zany mitsanga am'le olona tsy resaka moany amin'ny any satria aretina andresantsika de toizatsika ny am'le hoe aretina de toroamia valo amroapolo de toroamia valo amroapolo indiny ny fito amroapolo sy ny valo amroapolo de toroamia valo amroapolo andiny fito amroapolo valo amroapolo amin'ny anaran' jesosy amiely ny avianao ny vainy Egypta sy ny tomboko sy ny hatina ary ny azaka zay tsy azo fanafody ajanontsika eo aloha tonga am'le olo satria tsy mihaino ny feon'andriamanitra aloha tsy minarany didiny satria le ota manandevo mahatonga azy manao an'izay raha vao tsy afaka lota manandevo de tsy mihaino an'andriamanitra ny olona tsy mankatoa an'andriamanitra izy ary zay nanomezy n'andriamanitra mpamonjy azo antoka hanafaka ny ota manandevo mba hatonga ny fanamasa mitoetra am'le olona ka tonga an'le olona mahay mankatoa an'andriamanitra mihaino azy manaraka ny teniny de eto zao satria tsy mihaino ny tenyandriamanitra le olona tsy mankatoa ny didiny dina ndratra mitranga ao ny vainy Egypta mahatsinava misy zany hoe vai fito zany fa nahita mihitsy ny tenanay olona tratra my vai findrafindra le vai tsabo any amy dokotera ka tsitrana ary tsy mihitsy afa jesosy sany mahafaka an'io de eo ny hoe tomboka dikany hoe tomboka de hémoroïde tomboka de hémoroïde ny hémoroïde koa de avy amin'ny aretina avy amin'ny ozon-lalàna satria tsy mihaino feony avy andriamanitra anao tsy mitandra ny lelange ny dikonan'io sy ny hatina lagal amy te frantsay hatina lagal tonga ny lagal ny hatina amy teny malagasy ary ny azaka zay tsy azo fanafody misy areta tahaka ny lagal tsy mety sitrana mangodedy le olona ary mandranoka be ary de mampalahelo zay le hoe azaka any andininy valo amroapolo am'zany de toroamia valo amroapolo zany de zao mbola azo aminaran' jesosy aretina avy amin'ny ozo-lalàna ihany ary amely ny avianao koa ny fahadalàna lasa daladala le olona tsy ny fahadalàna ihany sy ny ireo tsara de fahajambana mety ho jamba koa le olona maro ny olona ankehitriny raha vao tontontona de manjavona maso tsy mahita fa raha ny jamba mihitsy ary fahaverezan-kevitra nareo zao mandinika eto fito amy fitopolo taona zao teraka tamy taona 2,700 enina jiona fito amy fitopolo taona zany am'izao fotoana zao ary andray
satria 5 ndray 7 mihitsy amy taona 5 amy roa arivo ty ajereo fa tsy mbola manao solomaso tsy misy zany tension zany tsy misy an'zany tsisy aretina mahazoazo zany satria nahoana rehefa miaino feony avy Andriamanitra mankatody dia zay ary mitandra na eo amy sakafo mitandra tsara amy sakafo zay atao rehetrarehetra de matanjaka tsara ajereo tsara amy fanambarany eto hoe fahajambana be ny olona jamba am'izao fotoana zao mbola tanora de jamba satria tsy mihaino feony avy Andriamanitra tsy mitandra nanditiny ary misy sakafo koa zay hoanina de mahatonga ny tsotrazy tsy fitandremana io misy sakafo ohatra siramamy de tratra ny diabety de manjavona maso farany de jamba ary jerentsika ihany ny tenyandriamanitra fa zava-dehibe fa ny aretina mety mahatratra ny olona de tornomia 20 ny andiny 5 de tornomia 20 voatitsika aminaran'i Jesosy hamelony avianao koa ny voiratsy kansera moa filazany azy de hamelanao koa ny voiratsy zay tsy azo mpanafody dia amin'ny loalikao sy tongotrao hatrano ny faladianao ka hatramin'ny tampon-dohanao tsireo tsara eo rehefa tsy mihaino feo ve Andriamanitra ao anao ka tsy mitandra ny didiny rehetra sy lalàna zany dikonao an'io de ho tonga aminao satratrinao zao fanzona rehetra zao ho zono ianao any tanàna ho zono ianao any an-tsaha ho zono ianao raha miditra ho zono ianao raha mivoaka de ahoana raha ty teniny te hoe ulcère malin filazany azy amy te frantsay ty le hoe hamelony avianao koa ny vairatsy ulcère malin filazany azy amy te frantsay zay tsy azo mpanafody tsy sitrana mihitsy nina fitsaboana ataon'ny olona de amin'ny loalikao sy ny tongotrao hatramin'ny faladianao ka hatramin'ny tampon-dohanao sahala aminazy any Job zany tsy misy afa-ts'Andriamanitra ihany mahafaka an'io zay mbola ho hitatsika ny fanafana izany tena zava-doza mihitsy tosatsika ihany de tornomia 20 de ny andininy 20 misy teny toy zao de tornomia 20 aminaran'i Jesosy raha tsy tandremanao ny anaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity zay voatsoratro eto am'ty boky ity atahoranao zao anarina efa nankalazaina sady mahatahotra izao hoe Yahvé Andriamanitra ao tokony atahotra ny Andriamanitra ny olona zany ka rehefa matahotra de no ny asa ny fanamaso de mahay mankatoa ny andininy 7 de ataony Yahvé mahagaga ny kapoka ataony aminao sy ny zanakao de kapoka mafy sady maharsela ary farariana mafy sady maharsela tsy le olo ihany mety ho vofatra amy zanany zereo tsara ny teny io kapoka ataony aminao sy ny zanakao de kapoka mafy sady fa mahatrela ary farariana mafy sady maharsela tonga ny arety tena mahatsiravina mihitsy amin'ny aretina avy amin'ny zolalàna zany ny andininy manaraka de ny 30 dia averiny aminao ndray ny aretiny Egypta rehetra zay natahoranao ka raikitra aminao reny misy ny aretiny Egypta zay natahoran'ny olona ratsy mihitsy ary farandininy 20 de tornomia 20 aminaran'i Jesosy ary ny farariana rehetra sy ny kampoka rehetra zay tsy voasoritra am'ty boky ny lalàna ity aza de hoetiny Yahvé mamely anao mandra-paharinga anao eo tsara eto aretina zay tsy voasoratra ao misy aretina maro voalaza ao mety ao ny choléra mety ao ny ataotsika hoe asthme mety ao ny ataotsika hoe tuberculose na ao koa ny aretina maro isan-karazany rehefa tsy voasoratra ato de mety ho tonga am'le olona azay no maharatsy an'le hoe tsy afaka amin'io tamanandevo tsy tonga zanak'Andriamanitra
satria tsy afaka miditra ao am'le olona mihitsy ny fanamasina na jesosy raha tsy miala nao tamandevo raha tsy tonga zanak'andriamanitra izy am'izay fotaon'izay vao may mankato izy may manaraka ny tiandramanitra miaino an'andriamanitra soloantsika andriamanitra mifanambarany zany zava-dehibe ary amanaraka tsika de andinika ny amin'ny hoe ny aretina avy amin'ny devoly sy ny aretina tsy miaino ny feon'andriamanitra tsy mankatoan'andriamanitra koa mbola ho hitantsika ihany ka dia saotra atsika andriamanitra zany fanambarana zany mba tsika mandinika hoe mila fanafana amy taonandevotsika tonga zanak'andriamanitra ka raha misy olo am kristy de nomba vao izy efa lasa ny zavatra taloha reo fa tonga vao reo zandrehetrany dia avy amin'andriamanitra ka de vavaky tsika mpazondriamanitra manokatra mifompana ansaitsika ary mampitoetra ny tily zany ka tonga antsika taotry andriamanitra ary ino ny filazany tsara mifanafana amy taoandevo ka tonga antsika zanak'andriamanitra ka mandray mifanamasina saotranao zay andriamanitra famindramponao saotra ny afatra zay nambara mba afantarinay fa tena zava-doza ny aretina noho ny tsy fankatoava an-dalàna ary koa ny tsy fitandremana de manantena ny fahasoavanao zay andriamanitra mba anaraka tsara reo fandahara zay efa voalaza ao amin'ny teo alohan'ny olona ka araka ny hoe ahoana ny filazantsara ny famonjena afaka amy tamanandevo de tonga zanak'andriamanitra ka afaka amy tamandevo ary ny fanamaso miasa ao aminy ka tonga azy ay ankato atonga azy iaino an'andriamanitra atonga azy anaiky koa atahotra an'andriamanitra ka de anao ny dera anao ny saotra na voninahitry andriamanitra aminaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia de manao veloma finaritra antsika tsatray avy fa sao andriamanitra io amitsika rehetra ary de fiadan'andriamanitra atao tanteraka amitsika rehetra ka mba amfanarana mba voaro amy loza sy aretina ary de mba tonga antsika mino an jesosy zay tsy miova mana mandrakizay zay mami fiaina mandrakizay ho antsika tsiray avy an'andriamanitra ny voninahitra veloma mandram-piona amen